Sotratsika rehetra aloha amin'ny fiarah-miasa satria zany ny zavatra mitranga ohatra amin'izao dia tsy afaka ny angina mihitsy. Za hatramin'maly androany efa vonona mihitsy andray fitenena satria tena tsy tanjika na dia ny fanamasinay en tant que izy hoe préministre dia tsy tonga dia ohatra hoe manilika amin'ny commune fotsiny ny zavatra mitranga. Ny saika teneko moa dia hoe azadiny fa manana sakany manokana Antananarivo renivohitra ary amin'ny marenivohitra n'Antananarivo dia sady marary mamenatra ny zavatra mitranga satria raha hoe firenena telo sisa no misy peste dia Madagasikara rery no manana hoe renivohitra misy peste zany mamenatra zany ary izy na fiarah-miasa ary efa nisy fotoana zay nangatakatany foana hoe mba te eo amin'ny prémisse amin'ny subvention satria zany tena hoe mety droit izy mantsy fa tsy faveur ny subvention hoe maninona tsy hoe ny olona kanompo zany nahazo foana dia tonga dia misy hoe fahakalana tanteraka zao hoe ny fiofanana rehetra natao tany Sud-Afrique natao tany Canada natao tany Paris dia ny vivre ensemble hoe ny firenena nijery efa dia ny mahasoa ny vahoaka ao anatiny fa tsy mijery antoko politika gaga fotsiny tany Sud-Afrique nataon'ilay olona hoe ny anay miara-miasa daholy satria fampandrosoana ny firenena mijery ary ny tena hita hoe ny olona zany ny firenena no vakina aloha ahoana ny ampandrosoana ny firenena ahoana ny tazako ny vahoaka mba ho tsaratsara kokoa no mihafa ny fiainana fa ny antsika mifanohitra tanteraka amin'izany zavatra tokana ihany tsy mampandaitra ny fifanotody izy hoe raha ny gouvernement central tsy miara-miasa ny gouvernement local dia tsika zany zay ary ny tena tsy tanto hoe za zao nametraka ny hoe Tananarivo sy ny ombona ny malagasy izany hoe ny soa zany ny ombonana miaraka ny vahoaka sy ny mpitondry mahifanaja tsara ary ny mpitondra fitondrana manantona ny vahoaka kokoa mba hisindy efa ombiaza tsy zay ny zavatra mitranga eto amintsika ary izy dia hoe angina amin'izao izy aloha no miteny hoe azo mbola miteny aloha fa raha zay fatezerako alina zay ny fiomanana efa hiteny tamin'ny latsinay satria le izy tena hoe miainy ny vahoaka mihitsy voninahitry ny firenena malagasy mihitsy ny tena latsaka ambany dia ambany isaky ny aby manao fiofanana ny tena moa nivelany dia manao hoe raha misy firenena gisitra dia mbola orinan'izay Madagasikara mamenatra maharary manjoa ny vahoaka ary fantrana daholo ny antony zany ka zay zany izy tokony hoe tsika rehetra reo manana diditsy andraikitra daholo zany mandray anjara ary manentana ny vahoaka rehetra satria zany aretina peste zany efa tsy fahiny firy mihitsy nefa dia eto an-drenivohitra no misy azy tsy mijanona eto Analakely fa eto no anombohana azy dia mifindra amin'ny toerana hafa rehefa avy eo makany terminus zay manana terminus rehetra ny Anosy-Be dia mitohy ao anatin'ny andro maromaro makeny Katso Mausolée Andrainarivo. Raha ny fanazavan'ny teknisianina teo dia tsisy atahorana ny fanafody ary ao anatin'ny 20 segondy isaky ny fiara no natanterahana ny asa dia ao aorian'izay dia efa afaka mitatitra ny vahoaka ireo fiara ireo. Efa nomanina omaly ariva ity action ity ary raha antsika mahita eto fa tsisy fanoherana fa dia fifanampiana sy fankasitrahana raha ho antsika commune no ahafahana manatanteraka an'izao asa izao. Ny teny anentanana angamba dia alao ilay fahadiovana izay entanina amin'izao fotoana izao mba hitohy isan'andro tsy ho an'ny fiara fitaterana ihany fa ho an'ny tanàna ny elakelan-trano ny dalina rehetra mba hitohy isan'andro fanadiovana fa tsy hiandry efa misy valana retina ohatr'izao izay foantsika vao hanadio. Raha malala moa zany ilay valana retina peste dia ndraiky zany commune urbaine Antananarivo manampy ampitatitra amin'ny fisorohana izay zavatra zay dia mandraraka didity ao amin'ny fiara ihako ho anay mpitatitra zany tena zavatra tianay mihitsy raha zavatra tahaka izao satria vahoaka no entina ao anatin'ny tomobile na dia atao hoe miparasy fotsiny raha ohatra dia efa voasoaka ao anatin'ny fisiny didity tahaka izao.